Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa radio manerantan feoni fanantena ni tundrato kiazava. Tao amin'ny tokantrano kristianina iray no niseho ny tantara. Tratran'ny homamiadana ity tovolahy kely iray ary nilana fandidiana maika izany araka ny voalaza amin'ny mpitsabo. Kanefa nampalahelo satria tsy afaka ny andony saran'izany fandidiana izany ny fianakaviany satria tena lafo dia lafo tokoa. Indrisy fa very fanantenana izy ireo. Ny zandry vavin'ity tovolahy kely ity kosa nefa dia mbola nanana fanantenana hatrany ary nahatoky sy nanantena ny fanampian'i Jesosy izay efa nampianarina azy hatramin'ny fahakeliny. Dia lasa raha zazavavy kely naka amin'ny boatin-drakitrany ka nitondra izany tany amin'ny toerana fivarotam-panafody. Rehefa tonga tao ilay zazavavy kely dia nanantona lehilahy anankiray tsy fantany akory ary dia nilaza tamin'io lehilahy io izy fa hividy fahagagana. Gaga ilay lehilahy ary liana tokoa ary dia nambara n'ilay tovavy kely tamin'ity lehilahy ty avokoa ny zava-mitranga mikasika ny anadahany. Raha nandre izany raha lehilahy no sady nahita ny ranomason'ra zazavavy kely ny tantara ny zava-mitranga dia onja ny fony ary nilaza tamin'ity tovavy kely ity izy fa tsy mpivarotra fanafody akory izy fa mpandidy kosa no asany. Ary dia nolazain'ilay lehilahy tamin'ilay zazavavy kely fa azony atao tsara tsy misy takalony izany fandidiana ny anadahany izany. Eny tokoa, afaka manao fahagagana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, naiza naiza, saingy isika kosa ny mila mahatoky azy. Maro amintsika no mandalo olana, saingy ny karazany tsy mitovy. Mahatoky fa afaka ny hamonjy ianao Andriamanitra ary afaka ny hanao fahagagana ho anao ihany koa izy ianio. Raha misalasala ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:4 manao hoe: mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangatà dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Ny finoako na kely toy ny votsinampy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy. Kaninona manakana eo anolona matoky izay ilay onjany fanantenana. Ny tanany iray
de mitsotramba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrak'izay tiako fantatra etoeo amin'ny dinaliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakanay eo anolona matoky ao mino ao jesosy manda sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana misaotranao manaraka trano ny fandaharantsika tonga ny fotoana ny fanomezana sika kondeha ary hifanolotra ny soa sy ny tsara atao hoanandray moa izany ny fomba fanamboarana crème amin'ny voanjo sy voanio izany tsotra ny fikarakarana azy ity koa dia manasanao ary izay hitandreny tsara ny fandaharantsika crème amin'ny voanio sy voanjo reto avy izany ny zavatra ilaina anamboarana azy mila voanio voakiky aloha isika 2 kapoaka voanjo voatoto 2 kapoaka lafarinina 4 ny sotro siramamy 3 ny sotro nefa misy moa izany olona izay tia mamimamy kokoa dia azo ampitomboana ny fatra ny siramamy dia rano 2 baolina reny baolina ohatra ny finanantsika lasopy ireny izany ny tiana ho lazaina eto averina indray izany zavatra ilaina voanio voakiky 2 kapoaka voanjo voatoto 2 kapoaka lafarinina 4 ny sotro siramamy 3 ny sotro na azonao ampitomboana arakarak'izay itiavanao azy ary rano 1 baolina ireo izany ihany zavatra ilaintsika andao amin'izay ary iroso amin'ny fanamboarana ny crème isika ny ataontsika voalohany izany aloha dia ampangotrahana ny rano 2 baolina sy tapany ampangotrahana ny rano 2 baolina sy tapany dia arotsaka ao ny siramamy le vonina ao an'io rano mangotraka io izany dia eo ampiandrasana an'izay isika dia alaintsika kosa ilay rano tapaky ny baolina ambony dia ararakitsika tsikelikely ao ilay lafarinina 4 ny sotro izany hoe le vonina ao anatin'io rano tapaky ny baolina io dia avy eo araraka tsikelikely ao amin'ilay rano efa nampangotrahantsika niaraka tamin'ny siramamy tery aloha io ranona lafarinina tapaky ny baolina io dia ahodina tsy mijanona eo ambonin'ny afo malefaka rehefa hitanao fa masaka tsara ny lafarinina sy ilay rano dia sorona avy eo ambony afo izy ary araraka tsikelikely ao anatin'io crème io ny voanjo voatoto nafangaro tamin'ilay voanio voakiky hitanao fa tsotra ny fanamboarana azy fa ny tiana ho marihana kely raha ohatra ka tsy manana lafarinina isika dia asoloana kobam-bary izany lafarinina izany fa saingy ampitomboana kely ny fatrany mamerina indroa manantitrantitra andeha averina kely fomba fikarakarana an'ilay voanio sy voanjo atao crème mampangotraka rano isika rano 2 baolina sy tapany no ampangotrahana dia arotsaka ao ny siramamy mba ho levona itsendanina izany kosa ilay ambiny rano tapaky ny baolina iny dia arotsaka tsikelikely eo anatin'iny ny lafarinina le vonina ao izany dia rehefa levona tsara
dia araraka tsikelikely eo anatin'ilay rano efa nampangotrahantsika tery aloha, mbola eo ambony afo ihany izany izy fa afo malefaka no ilaina. Dia ahodina tsy mijanona iny mandra-pahamasaky ny lafarinina, izany hoe mandra-pahazoantsika ohatry ny endriky ny crème ireny izany. Dia avy eo rehefa masaka ny lafarinina toy ny manana endrika crème hoy isika, dia afangaro ny voanjo voatoto sy ilay voanio voakiky, ary dia araraka tsikelikely eo anatin'ilay crème izany. Izay izany ihany no azotsika crème amin'ny voanio sy ny voanjo. Raha tsy manana lafarinina isika dia soloina kobam-bary ny lafarinina fa saingy ampitomboina kely ny fatrany. Raha toa izany ka liana amin'ny fanamboarana ity crème voanio sy voanjo ity ianao, dia ataovindray ny fampiarany, mirary ianao azotomana. Azo atao tsindrin-tsakafo tsara ity crème amin'ny voanio sy voanjo ity. Hatreto indray izany aloha ny fiarahantsika, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny namanao fanja no nanolotra amin'ny fikarakarana sakafo anao teto androany, niaraka tamin'ny Sam ny sahana ny lafin'ny teknika. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry mpiaino malala, te hanana ny fanehonan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sika olombelona taorian'ny nisarantsika taminy. Fanaka nefa izany satria mampivily mora foana ho amin'ny fanompo-tsampy. Nandrara ny fanehona hita maso toy izany Andriamanitra ao amin'ny didy 10. Aza manao saron-javatra voasokotra ho anao. Ekôdôsy 2:7. Fantatr'Andriamanitra nefa io hetaheta radrariny ao amin'ny olombelona io, ka dia nidina izy naneho tamin'ny fomba hita maso ny fahamarinana mandrakizay momba azy. Andesika hivavaka alohan'ny andiniana anty lohevitra ity. Ray masina ny an-danitro, dia raina ny anaranao, satria tsy hafeninao ny lalam-pamonjena izay naorinao hatreina norenana izao tontolo izao. Ampianaro izay ankehitriny fa handalina ny drafitry ny famonjenao naseho teto an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mety hidiny ety tany tokoa ve Andriamanitra izay namorona izao rehetra izao, ka onona eo anivon'ny olony amin'ny fomba hita maso? Nametraka izany fantaniana izany ny mpanjaka Solomona rehefa nanorina ny tempoly ho an'Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny tantara faharoa, toko 2:5. Nefa iza no mahay manao trano anao, fa ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby azy? Ka iza moa no hanao trano azy, afa-tsy ny andorona dedika azy manitra eo anatrehany ihany? Marina tokoa fa tsy hisy zavatra mendrika hanehoanan'Andriamanitra eto an-tany, na toerana mendrika hitoerany. Na izany aza dia Andriamanitra afaka miara-monina amintsika olombelona amin'ny fomba maro io Andriamanitra lehibe io. Izao ohatra ny lazaina ao amin'ny Isaia 7:10. Fa izao ny lazainy ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy manerinerina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena, amelombelona ny fanahy manetry tena sy amelombelona ny fony torotoro fo. Mahavelom-panantenana izany teny izany. Nifidy fomba iray Andriamanitra anehoany amin'ny fomba hita maso ny momba azy sy ny drafitra ny famonjena ny taranak'olombelona. Andeovaka itsika ny Ekôdôsy 2:5. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Ity fitoerana masina ity nantsoina hoe tabernakely no foibe ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro. Mosesy no nasian'Andriamanitra nanorina azy. Andriamanitra mihitsy no nanome ny antsipiriany tamin'izany, fa tsy nisy hevitra avy amin'ny olombelona na dia kely aza. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy ao amin'ny Ekôdôsy 5:7 sy 7. Arak'izay rehetra asehoko aminao
dia niendriky ny tabirina kely sy niendriky ny fanaka momba azy dia araka izany no hanaovanao azy. Ary tandremo mba hataonao arak'izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Tantarany an-tseporiny amin'ity fitoerana masina ity ny Eksodosy 5:20 ka hatramin'ny 5:40. Fahamarinana mandrakizay naseho tamin'ny endrika hita maso no nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'ity fitoerana masina ity. Tranolay misy efitra roa io taberna kely io. Efitra masina no anaran'ny voalohany ary masina indrindra ny faharoa. Misy kanja voadidina fefy eo ivelany. Misy fanaka masina avokoa ireo faritra telo ireo. Tsotra dia tsotra ny fijery azy ity ivelany, satria odi-biby nanaovana ny fefy, nefa mihasarobidy hatrany ny akora nanaovana ireo fanaka arakaraka ny idirana ao anatiny. Volamena tsy nisy fangaro no ohatra no hita tao amin'ny efitra masina indrindra. Notehirizina tao amin'ny fiara nantsoina hoe fiara fanekena ny vaty fisaky ny didifolo. Maneho amintsika ny momba an'Andriamanitra izany dia ilay Andriamanitra masina, any amin'ny avo sy manerinerina, nefa miseho amin'ny fomba tsotra dia tsotra, toa tsy manintona azy indraindray. Fohy be teo amin'ny fiainam-pirenena zanak'Israely ity fitoerana masina ity, izay fomba ny dinan'Andriamanitra ary ny sandratan'ny olona ho eo aminy. Fampihavanana, fanalalanana, nefa koa fitsarana no anisan'ireo fahamarinana mandrakizay asehon'ny fitoerana masina. Nampianarina tamin'ny alalan'ny biby natao fanatitra fa tsy voavela ny heloky ny mpanota raha tsy misy misolo azy. Ny tantarany amin'ireny fanatitra isan-karazany ireny ny Levitikosy 1 hatramin'ny 5. Biby no nisolon'ny olona noho ny fahotana nataony. Efatra ny ampiandohana no nisy biby ny vonoina nanarona ny henatry ny olombelona. Hoy ny Genesis 3:20. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Tandidona fotsiny nefa ireny biby ireny mandra-pahatonga n'ilay tena izy. Ny biby tsy mahasolo olombelona. Hoy Jaona mpanao batisa rehefa nahitan'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona 1:7. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaifitra ny fahotana izao tontolo izao. Mampianatra fahamarinana mandrakizay momba ny fisoloana ny mpanota ny fitoerana masina tandindona teto an-tany. Any an-danitra ilay tena izy, ary tsy biby no fanatitra ao fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Tsy mila biby isolo antsika intsony Andriamanitra, fa ny fametrahana ny fahotantsika amin'ny sorona lehibe io no azahoantsika famelan-keloka. Na dia toerana fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra aza ny fitoerana masina, dia tsy ny mpanota no mifampiraharaha amin'ny vatana amin'Andriamanitra, fa nisy ny voatokana hanao izany raharaha izany dia ny mpisorona. Izao no vakintsika eo amin'ny Levitikosy 4:1-3. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofony eo ambonin'ny alitara ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia avela ny elony. Antoky ny famelana ny eloky ny mpanota ny fanalalana ny mpisorona. Araka ny fahitantsika dia tandindona ihany ny fitoerana masina teto an-tany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny zavatra azy nijeren'ny maso ny zava-mitranga any amin'ilay fitoerana masina tena izy any an-danitra. Milaza ny amin'ilay mpisorona tena izy Jaona. Ho vakintsika ny Jaona 1:2-2. Anaka, izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy hamintanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Arak'izany dia Jesosy no asehon'ny biby no vonoina ho solon'ny mpanota, nefa izy koa ny mpisorona manao fanelanelànana amin'Andriamanitra. Izao koa no ambaran'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 7:20. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Ilay tandidona nasety aty an-tany ny tsy misy tsony, fa ny asa fifonana ho an'ny mpanota miaiky ny fahotany dia mbola tena zava-misy any an-danitra. Mahakasika antsika rehetra io asa fisoloana vava io. Misy fifonana ho antsika any an-danitra amin'izao fotoana izao raha mahatsapa ny fahadisoantsika isika ka mitondra izany eo amin'ilay mpisolo vava mahavonjy. Nisy fotoam-pivavahana retena lehibe tokoa teo amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany izay tandindony zavatra hitranga ho an'izao tontolo izao.
fanadiovana ny fitoerana masina io fotoana io. Andro fanavotana no entsoina azy. Indray mandeha isa-taona ihany nanaovana izany. Io no fotoana anadiovana tanteraka ny vahoaka amin'ny elony rehetra ny vangongo tao amin'ny fitoerana masina. Fotoam-pivavahana manokana no natao tamin'izany. Fotoana manetriketrika ny natrehan'ny vahoaka manontolo satria tena andro fitsarana mihitsy ho andro io. Izao no voasoratra ao amin'ny Levitiosy 7:7-7 ka hatramin'ny 12:30. Ary amin'ny andro 10 amin'izany volana 17 izany dia ny andro fanavotana dia isy fivorena masina ho anareo. Ary ampahoro ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany, fa andro fanavotana izany, hanaovana fanavotana ho anareo natrehan'i Jehova Andriamanitrareo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy ho amin'ny fireneny. Aza manao raharaha akory. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-reo hatramin'ny faramandimby izany. Eny, tena andro fitsaharana ho anareo izany, ary ampahoro ny tenanareo ianareo amin'ny andro 15 amin'ny volana. Rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Ny fitsaharan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no fahamarinana lehibe ambaran'ny andro fanavotana teo amin'ny fitoerana masina teto an-tany. Zava-misy manakoako amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitsarana. Izao no lazain'ny Salamo 5:7-12 ka hatramin'ny 17. Aoka ho faly ny lanitra, ary ho ravoravo ny tany. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izy rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sa sy izy rehetra ao aminy. Dia ioby amin'izay ny azo rehetra ny anala. Eo anatrehan'i Jehova fa avy izy, eny, hitsara ny tany izy. Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy, ary ny firenena amin'ny fahamarinana. Maneho ny fitsaran'Andriamanitra ny andro fanavotana teo amin'ny zanak'Israely fa izay. Velona izay tena niory sy ny bebaka tamin'ny fahotany. Ringana kosa izay nanao kitotoa ny fibebahany. Miresaka ny amin'ny fitsarana ihany koa Solomona mpanjaka indry. Hoy izy ao amin'ny mpitoroteny 12:17. Ary rehefa reza ny rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didy ny tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mifandray amin'ny fitsarana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ny didy folo napetraka tao amin'ny efitra masina indrindra no filamatry ny fitondratena ny tsarana ny olona tao amin'ilay fitoerana masina teto an-tany. Mbola izany ihany koa no hitsarana ny olombelona amin'ny andro farany. Ary iza moa no ivon'izany fitsarana izany? Ovaketsika ny asan'ny apôstôly 7:1-7. Satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Araka izany, Jesosy no hivondrona ny drafitra ny famonjena ny taranak'olombelona lavo araka ny nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitoerana masina teto an-tany. Jesosy ny zanak'ondry ny solon'ny mpanota, izy ny mpisolo vava, ary mbola izy ihany koa no hitsara izao tontolo izao. Hoy izy tenany ao amin'ny Jaona 5:7. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Mampifantoka ny sain'ny olombelona ao amin'ny fitsarana io izy ao amin'ny fanambarany nampanoratiny an'i Jaona dia ny Apokalipsy. Izao no antsony ao amin'ny 4:4-7. Ary hitako fa indro nisy anjely raiko nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankoa feon'ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Famonjena ny fitsarana ho an'ny mpanota mibebaka manaiky an'i Jesosy, fa ho fandringanana kosa ho an'izay mandà mikiry biby amin'ny fahotany. Hoy Isaia manambara ny fifamatorantsika amin'Andriamanitra. Isaia 7:2-2. Fa Jehova no mpitsarantsika, Jehova no mpanome lalàna antsika, Jehova no mpanjaka antsika, izy no hamonjy antsika. Lehilahy iray no anatanterahany izany asa rehetra izany, dia ilay zanak'ondry teo amin'ny fitoerana masina teto an-tany. Tsy izy izany fa Jesosy. Izy no sorona, mpisolo vava ary mpanjaka hitsara ny olona rehetra. Efa vita ny fanateran'ny tena no fanatitra,
ary mpisorona ho antsika ny an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Rehefa vita izany dia iseho amin'ny mampanjaka azy izy amaly ny olona rehetra araka ny asany. Araka izany ao anatin'ny andro fanavotana isika amin'izao fotoana izao ka tokony iory sy bebaka satria tsaraina. Ry mpiaino malala, tantara mitohy mizara roa ny famonjena ny olombelona dia ny testamenta taloha sy ny vaovao izay manambara ny amin'ny fitoerana masina sy Jesosy. Tsy ho azo ny hevitry ny faharoa raha tsy hay tsara ny tapany voalohany. Tsy tantara jerena fotsiny anefa izy io fa isika mihitsy ny mpandray anjara. Ny ho avintsika mandrakizay no tapahana any amin'ny fitsaran'ny lanitra. Noho izany, inona ny tokony atao eo ampiatrehana izany toe-javatra lehibe loatra izany? Manasa antsika Andriamanitra hanao tahaka ireo zanak'Israely fahizay tamin'ny andro fanavotana. Hoy izy amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly, Filipianina 2:12 ka ny tapany farany. Miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Engany hononao amintsika io tahotra miteraka fanajana an'Andriamanitra sy mampibebaka io. Ivavaka isika. Teraina mandrakizay ny anaranao Ray Masina ny an-danitra noho ny famonjena azo antoka tolotrao. Misaotra noho ny nandoavanao ny vidin'ny fanavotana anay tamin'ny alalan'ny ran'ilay zanak'ondry. Ampio izahay hibanjina mandrakariva ny fanavotana izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao dia ny fitsarana anay any an-danitra. Misaotra Jesosy io satria manana anao mpisolo vava mahavonjy izahay. Afao amin'ny fahotana mangeja anay izahay mba ho anisan'ny voavonjy rehefa ho avy indray ianao amaly ny olona rehetra araka ny asany. Amin'ny anaranao mpisolo vavanay no anandratanay izany vavaka izany. Amen. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Sambatra. Mangedahitanao tokoa mitady mafianao Jesosy ny atoam-poko andro amanalina. Mangedahitanao tokoa mitady mafianao Jesosy ny atoam-poko Chaure ni toetrako tsy miafina minaure ny lasako tsy manan-ke alofana fa manjenjena an-tany ity mitady fotsy ity fanaiko. Zay lay onjany fanantinana. Tsy efa kely sisave teo avery an-danitry ianao Jesosy andrare olona. Tsy efa kely sisave teo avery an-danitry iriko Jesosy andray aiko. Indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafina minao re ny lasako tsy manan-ke alofana fa manjenjena an-tany ity mitady fotsy ity fanaiko. Indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafina minao re ny
asako tsy mananky alofana fa manjenjena antany ity mitady votsy ity fanaiko ity fanaiko feon'ny piaino feon'ny piaino dia fifaliana ho anaindray ny miaraba ny piaino rehetra mpanaraka ity fandarana ity fandarana isan'izay akafizinao izy ity satria ahafahanao miaino ny feon'ny piaino takanao mijoro vavolombelona eto amin'ny onjam-peon'ny radio adventiste iraisam-pirenena na ny AWR. Amin'ity anio ity sika dia miaraka amina tovolahy anankiray izay mpankafy ny fandaran'ny AWR. Azo fantarina ve ny anaranao? Ianarako dia Rafaly Nirina Jeremy. Za dia mipetraka ato amin'ny Ambody Adivory. Izy io dia fokotanina Andrefandrano, commune Tsiefa, Ambatofotsy, distrika Natsimondrano. Zany hoe Antananarivo zany. Antananarivo Atsimondrano. Dia afaly mandray an'i Jeremy eto amin'ny studio ny radio AWR zahay. Miaraba atsika piaino, miaraba atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity anio ity. Azo fantarina bebe koa ve mikasika an'i Jeremy ny asa ataonao, firy taona ianao, fa manambady sa tsy? Za dia 12 taona ary ny asa ataoko dia mamboly. Tsy mbola manambady fa mbola eo andalana. Mbola ho avy tsy kelikely, mbola ho avy ny fotoana. Mbola ho avy ny fotoana miakina amin'Andriamanitra. Manana fijoroana vavolombelona Jeremy izay hoentina ho an'ny piaino. Mialohan'izay aloha dia tsara ny alalantsika piaino fa lavitra dia lavitra ny toerana misy an'i Jeremy raha ny makaty amin'ny studio zany. Raha avy any zany zao Jeremy avy any amin'ny toerana misy anareo any, nandeha iny ianao nakaty? Nandeha bisikileta. Nandritra ny adiny firy? Mialo aminay zany eo amin'ny adiny 3 eo na adiny 2 arakaraky ny fainganam-piandeha ampiasaina. Lavitra zany lavidavitra. Dia mbola hody zany rehefa avy eo? Dia mbola hody rehefa avy eo. Dia mandeha bisikileta zany? Mandeha bisikileta ihany. Manana fijoroana vavolombelona ny namantsika Jeremy izay tiany mba hozaraina amintsika rehetrarehetra ny lalovany teo amin'ny fiainany mikasika ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fomba nahatonga azy na hafantatra ny fahamarinana sy mifikitra amin'izany. Azonao hozaraina amin'ny piaino antsika izay fijoroana vavolombelona izay Jeremy. Fotoana mihitsy ngambany amin'ity anio ity ahafahako mijoro vavolombelona ho antsika piaino sy indrindra mpanaraka ny AWR na ny radio adventiste maneran-tany. Za moa zany dia mpianatra tao amin'ny lycée privé la Sekina Ambatofotsy tamin'ny 2014-2015 zany nanomboka nianatra tao. Dia rehefa nampianarina baiboly dia resy lahatra fa ny sabata no fahamarinana ara-baiboly ary tsy ninana ireo zava-padina intsony. Tao anatin'izay nefa rehefa nitondra an'izany teo anatrehan'ny ray aman-dreny, teo anatrehan'ny fianakaviana dia tolona sy ady vao tava-joro tamin'ny fahamarinana. Ahoana moa zany nahafantaranao ny izay fahamarinana izay tao amin'ny sekoly sa ahoana? Rehefa nampianarina zany tao amin'ny sekoly dia indrindra ihany koa ny sekoly mazava ho azy nanentana mandrakariva amin'ny mpampianatra hoe meno AWR. Dia rehefa ny aino moa zany dia tena nandray ny fampianarana tato ary nisy fotoana tao anatin'ny vakansa krismasy taom-baovao iny dia tena kivy tanteraka tsy niona tamin'ny ireo mpanabe sy ireo mpiray fanantenana. Dia rehefa ny aino sy nanaraka ny AWR dia tao anatin'ilay fahankiviny zany efa tena araka lazaiko tery aloha moa dia misy ny adina atao teo anatrehan'ny fianakaviana. Dia misy raha saika mono mihitsy ny sasany ary ianao moa niezaka mangina trany rehefa amono izy dia ianao miezaka milamina. Tatio ariana zany hoe tena ajanoko any ty fivavahany ty fa
raha ity no miteraka olana ato anatin'ny fianakaviana. De rehefa nahen'ny fampianarana tantany AWR hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olombelona, de teo azy zany resy lahatra hoe ninninona midona eto amin'ny fianakaviana sy za, raha fahamarinana raha andozany zareo anaty tsy maninona fa Andriamanitra no arahako fa tsy miantoka amin'ny famonjena amin'ny fianakaviana ka de nanomboka teo zany de tapa-kevitra fa tsy maintsy iroso lalindalina kokoa de amin'ny dinga batisa izany. Misy fiangonana ankamoany akaikinareo any? Fiangonana Adventiste? Akaikinay zany tsisy fiangonana fa mandeha lalana eo amin'ny 12 kilometra eo zany makaty Ambadifotsy aty amin'ny fiangonana Lasekina Ambadifotsy. Eo an'ny adiny ray sasany eo zany raha mandeha mafy raha milamindamina moa zany de eo an'ny adiny roa eo. Isa-tsabata zany de tsy maintsy manenjika amin'ny foana nanomboka. Oviny ianao zany no natao batisa? Tamin'ny 21 marsa 2015 zany no natao batisa. Ary isorako moa Andriamanitra fa na de nisy nanenjika mafy raha zany ny fianakaviana de tafajoro ihany satria nanomboka teo ihany koa zany de nihain'ny fandarana AWR ary nisorako an'Andriamanitra raha dadanay moa zany anisany nanenjika anahy tamin'izay kanefa zany rehefa natao batisa atao anatin'izay de tonga tany ihany izy nanatrika izy nentoanay tonga tany izy zany mba nafahery moa zany fahatongavana zareo tany na de mbola tsy ao anatin'ny laharan'ny fahamarinana ry zareo am'izao fotoana zao de anisany fifaliana hoay hatramin'izao ny nahatongavany zareo tany. Azonse tantaraina amin'ny mpiaino antsika ve fomba fisehoan'ilay adina triany se mihitsy afaka milaza santonany anankiray mame ohatra ve anao hoe takan'izao ny zavatra nahazo anahy? Raha izany ty ho tantaraiko amin'ny PINT amin'ity anio ity, raha izy koa ohatra fotsiny zany teo anivin'ny fianakaviana nisy zandry ny dadanay izay ray faralahy amin'zareo zany de rehefa nafantatra izy hoe lasa mifindra Adventista de izy moa somary misotrosotro alcool de rehefa tao anatin'izy le somary nahazoazo iny zany de tafaresaka tamiko de rehefa nifampiresaka zany zay de mazava ho azy moa zany rehefa mahazo alcool de nalay miakatra be tamiko zany ary nisy fotoana raha ilahady tamiko mihitsy zany ary raha nitiny de tena hoe iady mihitsy izay de za moa zany nitsoka satria tsy fahendrena ny miady fa miady ny avovonjy no tanjona atao anatin'izay. Taloha zany tsy navelan'ny vavaka mihitsy enaka any amin'ny fiangonana fa am'izao zany manahoana ny fandraisan'ny fianakavianany se fahafahany se mandeha mivavaka ao anatin'izay hevitra tsy mitovy ara-pivavahany zay. Mifandraisan'ny fianakaviana moa zany am'izao rehefa hita fa natao daholo zany ny fomba rehetra mba hahafahana nakana anahy hivavaka teo ihany koa zany nisy ny efa fampetsona ny pastera tany amin'ny fiangonana nilako taloha de rehefa tena tsy hitantsony zany izay hevitra hoe tsy maintsy mbola andeha amin'ity lalana izay safidianan'ity izy de tsy nitentsony zany zareo fa somary name fahalalana izy zany fa tena any ambady zany mety misy kely ihany ny fiohenanao hoe ohatr'izao fanaratsiana fa ianao zany miezaka mijoro fa rehefa tsy manenjika oatra ny tamin'ny voalohany tsony izy zareo fifaliana ho azy zany zay. Tsy hitan'se hoe mavesatra ihany ve zany hoe mandeha tongotra adiny ray sasany adiny roa zany isaka sabata mandroso miverina? Somary mavesabesatra ihany moa zany le izy fa ny ao anatin'ny saina zany de le mandrakizay zay homanin'i Jesosy de na ninina miseo zany na ao ny aviorana ndraindray rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra misy ara moa miaraka amin'ny avandra fa ianao zany manantena amin'iny hoe raha hiaritra amin'izao avandra sy ny oran'izao de tsy maintsy hiaritra andeha araka amin'ny fahamarinana hitsenan'i Jesosy ho any an-danitra. Nafinahitra. Isea mivelona amin'ny fambolena manahoana zany hoe mivelona amin'ny fambolena zany? No mivelona amin'ny fambolena mahavelona ve? Azo lazaina hoe mahavelona zany ny fambolena satria na de hoe ao anatin'ny amam-bolana raha zay vao mandray vokatra de misy moa zany ny karama indraindray atao eny antsefatsefany eny de anisany azahoana tombony ihany zany le fambolena ary azahoana tombotsoa ary mba hahafahana indrindra ihany koa zany eo amin'ny fahalalahana ara-pivavahana zany satria tsisy mibaiko ianao hoe afaka mandeha miasa ampahaviny amin'izao fa ianao mipatron ny tenanao ka de
malalaka zany ny fivavahana de na de kelikely ara zany le izy le any an-danitra ny jerena fa tsy le fiainana mety hoe afinaritra vetivety ty ambonin'ny tany fa hitondra fahorinany amin'ny farany. Ya mbola misy zavatra hafa ve mba tiany Jeremia hozaraina amin'ny mpiaino antsika? Tiako hozaraina amintsika mpiaino zany manara-dian'i Jesosy tsy mora fa tsy maintsy misy ny ady ary rehefa sendra akiviny ianao tsarovy mandrakariva ny tantanan'Andriamanitra taminao fa ampahery anao iny ary atonga anao anao fanavaozana eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Indrindra ihany koa zany ny amporosiako de mazotoa miaino ny radio WR na radio Adventiste maneran-tany. Inona tena fandarana akafizinao anatin'ny AWR? Fandarana tena akafiziko zany anatin'ny radio WR de eo aloha zany ny fandarana misy fampianarana ataony Elion Andry amin'ny Tantsoa zany zay tena mampahery tokoa ary mampianatra ho an'ny tanora ary indrindra ihany koa zany mitarika eo amin'ny fahamarinana mampianatra ireo fotofonoana de misy ny fandarana sekoly sabata de mahafinaritra satria afahana mampitombo ny fahalalana. Ny arena ny fahasalamako de tiako manaraka anazy satria ny torohevitra ara-pahasalamana de afahana misitraka zany mba afahanao ho salama ary indrindra ihany koa zany mbola misy ao anatin'io ny asa sy ny tontolo iainana izay tena azahoana tombony zany eo amin'ny sehatra ambanivohitra satria misy zany ny fomba hoe ady gasy mba afahana tsy de mampiasa zezika simika be da be zany na fanafody atao amin'ny fambolena be da be de misy zany izy ireny ny zezika compost sy ny maro isan-karazany. Manampy dehibe anareo zany ny fandarana. Manampy izy ireny moa zany amin'ny mparitra koa moa zany fa misy pikambanana ihany koa zany de mitovitovy an'le atao amin'ny AWR ihany ny fanentanana atao. Eny ary izay no ela fa dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fivahininy namana Jeremia teto amin'ny studio ny radio AWR. Mivavaka ho azy sika mba ho tafajoro hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana izay narahany dia fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mivavaka ho azy koa sika mba ahita fahafinaretana fanarahana n'izany fahamarinana izany sy ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny asa fivelomana atao isan'andro. Manao mandra-peona vetivety indray Jeremia. Mandra-peona kopakopa tanana ho atsika mpiaino ary ho anao zay manana fijoroana volombelona dia asaina ihany koa mba ho tonga aty ary ampaherin'ny namantsika maneran-tany ane izao fijoroana volombelona zao. Andriamanitra ne hitahantsika tsirairay avy. Amen. Tarika Ambassadora. Mandrayani Jesu pamunzidi la uveriana Jesu numyadi Jesu numyadi wanao kuapicha wamini mkanao fai sinumyadi wanao izare shamisakana izurana bauani AWR, boîte postale fitonjato, Antananarivo, Raiky Amzato.
sakany famonjenao anizay mankato mididi folo tsy misolosolo mana radiany jeso jeso nungyayadi jeso nungyadi wanao kuapetrawa mininyentanao fai sinungyadi wanao izarecha misakana izurana bauani Pichawa mininyentanao fai sinungyadi wanao izarecha misakana izurana bauani kiuresena siuresena fai sinungyadi wanao zay lay onjany fanantinana yadi wanao akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana isorantsika ilay raintsika izay ny an-danitra namorona sy namonjy antsika ary nahafahantsika manohy zao fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra izao miaraka amin'ny feony fanantenana ilay radio iraisam-pirenena amin'ny sampana teny malagasy miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanjoa sady manasanao mba hiaraka hivavaka milohan'ny hanokafantsika ny fiarah-mianatra rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany taky ny ny an-danitra mamelany elokay taky namelanay izay rehetra meloka taminay misaotranao izay no ny nanomezanao anay tombontsoa mbola ho afaka manohy izao fiarah-mianatra izao tsy tongatonga ho azy zany tsy mandeha ho azy fa enao no natonga an'izany isaorana ny anaranao koa dia mangataka indray izay ny fampianarana amin'ny alalan'ny fananao masina hanazava ny sainay sy hampahiry anay amin'ny anaran'i Jesosy amen fitsapana mahamay fitsapana mahamay izay ny lohatenin'ny lesitsika mandritra ny andro vitsivitsy misy hatrany moa ny andinina izay no fantenana ary natao ho ataontsika tsy enjery mihitsy ao Isaia 3:17 no ahitantsika azy Isaia 3:17 manao hoe nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy hampangiry firy azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany averintsika nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy hampangiry firy azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany Isaia 3:10 Jesosy no resahany eto nisedra ny fitsapana mahamay indrindra izy mba hanomezany ohatra ho antsika amin'ny fomba hiatrihana an'izany ary ireny zavatra niatra tamin'ireny dia tokony ho niatra tamintsika kanefa navelany hiatra aminy hoy izy indray nandeha hoe menara amiko
ao amin'ny Matio 7:20 no ahitantsika an'izany. Matio 7:20 amin'ny mampiandrondry azy dia mampianatra antsika izy no mitarika ny ondriny avy eo aloha. Jesosy nresahana eto izy zany no efa nanitsaka ny tsilo rehetra amin'ny lalana avelany hizorantsika ondriny zay manaraka azy avy atoriana. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Lewis, anisan'ny mpanoratra kristianina malaza izy. Rehefa maty ny vadiny dia izao no zavatra nresahany: tsy hoe tandindomindoza tsino an'Andriamanitra itsony aho, tsy zany zavatra niseho izy, fa ny tena loza dia lasa manjary mino zavatra tsy tiako inona momba azy aho. Ny fekevitra nampanahy aho izy dia tsy ny hoe hay tsy misy Andriamanitra, fa ny hoe hay vetak'izany ny toetra an'Andriamanitra. Rehefa maharary ny toe-javatra dia manjary mandatanteraka an'Andriamanitra ny olona sasany. Ho an'ny hafa indray tahaka ny Lewis dia misy fironana hanaovan'ny fomba fijery mikasika an'Andriamanitra mihitsy, ary lasa maka sary an-tsaina karazan-javatra ratsy momba an'Andriamanitra azy. Ny fanontaniana ary dia hoe hafanana toy ny ahoana, hafonafanana toy ny ahoana ny mety hatonga an'izany? Hafanany memy toy ny ahoana moa no tian'Andriamanitra handalovany vahoakany mba hatateraka ny fikasany faratampony ny amin'ny famolavolànantsika ahatratrara ny tanjona dia ny hatonga antsika hitovy endrika amin'ny zanany. Araka ny voalaza amin'ny Romana 7:7. Ianarantsika eto ary ny toe-tsaina tokony ananantsika hiatrehana reny toe-javatra mamay avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika ireny. Angamba toe-javatra avy amin'ny nataontsika ihany, na avy amin'ny nataon'ny hafa tamintsika, na koa Andriamanitra mihitsy nandamina ny fomba atongavan'izany eo amintsika. Inona ny toe-tsaina tokony hiatrehana an'izany? Andeha ary atombokontsika amin'izay niseho tamin'ny Abrahama. Tsaroanao angamba ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa avy aminy no hitahina ny firenena rehetra avy amin'ny zaza teraka izy mivady mihitsy, fa tsy zanak'olona atsangana akory. Tsaroantsika fa efa nitsahajaza mihitsy aza Sara ivadiny, efa tena antitra mihitsy izy mivady, voateraka Isaka zanakalahy tokana izy ireo, ary fahagagana izany. Fifaliana tsy nisy ohatran'izany. Efa fisedrana mafy ny navelona lalovan'izy mivady hampitombo ny fahatokiana an'Andriamanitra tamin'ny fiandrasana ela dia ela ny fahatongavan'i Isaka. Tsy nijanona teo anefa ilay fisedrana fa niampy. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Genesis 2:20. Genesis 2:20. Ny ampahany ihany novaka itsika. Nizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama hoy izy, inty aho. Hatreo dia efa ahitantsika fa Andriamanitra zany dia nifandray tsy tapaka tamin'ny Abrahama. Toizantsika ary hoy izy: ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny borikiny nitondra ny zatoviny roa lahy niaraka taminy sy Isaka zanany, ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy, dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo, Abrahama dia nanompo ny masony ka natazana ny tany tery lavitra ery. Ary io Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanona eto amin'ny boriky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy handeha ankery, ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalain'i Abrahama ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainka nanao hoe: rikaky io. Dia hoy izy: inty aho anaka. Ary hoy izy: indreto ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanatitra dorana, hatreo indray. Zany dia milaza amintsika fa efa mahazatra ny Isaka ny mahita ny ray aman-dreniny mitondra fanatitra ondry ho dorana. Tsy nanavaon'i Isaka, zany hoe manolo tena ho an'Andriamanitra izany.
inona navalin'i abrahama ny teniny eo amin'ny 15 anaka andriamanitra no hita izay ondry atao fanatitra hodorana dia niarana andeha izy mianaka ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay nolazain'andriamanitra taminy izy dia nanorona ny alitara teo abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambony kitay ary abrahama nanitsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamono ny zanany fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra nanao hoe ry abrahama ô ary io kosa izy inty aho dia hoy izy aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilay tokanao ary abrahama nierika anjery ka indro nisy ondry lahy teo ivohany dia lasa abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solony zanany tahaka ny mahazatra an'Andriamanitra rehefa misy zanany mijoro tahaka an'izany dia fitahiana lehibe mihoatra noho izay rehetra efa nomenany abrahama hatramin'izay no omeny azy ary eto amin'ny 1:40 dia Andriamanitra mianina amin'ny tenany mihitsy no hitantsika manonona fitahiana manokana ho an'ny zanany. Ny zavatra hita dia izao tena zatra niaraka tamin'Andriamanitra i Abrahama. Fantany tsara fa tsy sitrak'Andriamanitra izany hoe famonoana olona izany atao fanatitra. Hainy tsara nefa nanavaka ny feon'Andriamanitra sy ny feo hafa izay mety naka fanahy azy mba tsy hanatanteraka izay nasain'Andriamanitra ho ataony. Hitantsika eto ny tsy ambaratelon'izay hoe fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izay. Nanampy be dehibe an'i Abrahama ny fahazarany miaino ny feon'Andriamanitra natonga azy tsy salasala. Fantany koa ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'izay andova azy raha tsy misy ny zanany dia tsy hisy intsony izany teny fikasana izany. Kanefa nino koa izy fa na inona nahoana mahay manome zaza ho azy foana Andriamanitra. Tsy kisendrasendra ny baikoan'Andriamanitra sy ny fotoana nanaovany an'izany. Marina fa efa nikendren'Andriamanitra mba ahafahany Abrahama mianatra ny atoky azy bebe koa izany. Ary voalaza ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany mihitsy takila 7:70 fa Andriamanitra dia nitahiry ho amin'ny farany ny fitsapana mivaivay indrindra ho an'i Abrahama mandra-pahatonga ny fotoana izay nampahavesatra ny taona ny fahanterana taminy ary efa nitady fitsarana azy izy. Tadidio anefa fa vokatry ny fijoroany Abrahama hatramin'ny farany takan'izany no natonga an'Andriamanitra hanonona fitahiana fanampiny izay nisy fihetraikany amintsika amin'izao fotoana izao. Izao ny voalaza ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila 7:30. Ireo andro manjombona feno tebiteby sy orooro izay nilalovan'i Abrahama dia nanampy azy ahatakatra dia araka izay tsapany tenany ny ahalehibe ny fahoriana izay niaretan'Andriamanitra ho fanavotana antsika olombelona tamin'ny nanomezany ny zanany ilay tokana ho famonjenantsika. Ary isika dia samy mandray lesona avy amin'izany. Misy fotoana izay angatan'Andriamanitra antsika hanao zavatra ihany koa izay tsy nokasaina ho tanterahana nao viana fa mijanona ho fitsapana ho fisedrana fotsiny ihany tahakan'izay nataony tamin'ny Abrahama hamonoana ny zanany kanefa Andriamanitra tsy hanao izany velively. Ka rehefa miseho amintsika ny toe-javatra tahakan'izany dia tadidio ny fanandramana navelan'Andriamanitra ho lalovan'i Abrahama. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.